mampandeha loharano eny amin'ny lohasaha izy, eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehandreny, ka isotroany bibitia rehetra sy analany biriky ny etaetany. Salamo 4:110. Miresaka mandrakariva mahakasika ny zavaboary izay noforon'Andriamanitra isika, tokony hitondra tombontsoa, hitondra fifaliana, hitondra fahasambarana ho antsika. Ny zavaboary izay noforon'Andriamanitra ho antsika. Ny zavaboary dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Raintsika any an-danitra, leo raha ny fiainana sy ny fahendrena ary ny fifaliana dia tiany koa mba ho antsika izany fifaliana, ny fiainana ary ny fahendrena, ny fahatsarana tiany ho antsika. Ka ny fomba nanomezany azy dia zao, voalohany indrindra tamin'ny alalan'ny zavaboary nomeny antsika zany io, dia nomeny antsika koa Jesosy Kristy. Jesosy moa zany raha tsy nisy ny fahotana dia tsy tonga tsy nomeny antsika Jesosy, kanefa efa voalahatra hoe maty Kristy tamin'ny fanorenana n'izao tontolo izao mba hamonjy antsika. Efa namboarin'Andriamanitra, napetrapetrany mihitsy zany ireo vahaolana hitondra fahasambarana sy fiainana ho antsika. Sambatra isika raha toka mianoka ny fahasambaran'ny zavaboarin'Andriamanitra. Sambatra isika fa saingy nandika ny drafitr'Andriamanitra ireo ray aman-drenitsika, ary isika ihany koa ankehitriny aza dia mbola mandika n'izany programan'Andriamanitra izany, dia lasa mitondra tsy filamina, mitondra oziny, mitondra fijaliana eo antsika ny fiainana, satria tsy nankatoy ny tenin'Andriamanitra isika. Kanefa izao na dia ao anatin'ny fijaliana sy ny fahotana aza dia mbola miseho hatrany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Voasoratra fa voaozina ny tany noho izay nataon'ny olombelona ao amin'ny Genesis 3:7-7 misy azy. Voaozina ny tany, mitondra tsiro sy hery ary ny hatsembohan-tavana no hinanany. Kanefa na izany aza ny zavatra miseho dia mbola maneho ny fitiavany antsika ihany Andriamanitra, tsy manary antsika ary maneho ny drafitra sy ny planina mba afana manarina sy manavitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Izao tontolo izao na dia efa simba dia tsy alahelo sy fahoriana avokoa no miatra amin'izao tontolo izao. Misy teny fikasana nomen'Andriamanitra, misy teny fampanantenana, misy fandresena nomen'Andriamanitra, misy fampanantenana sy fampiononana ao amin'ny tenany zavaboary, fa misy voninkazo eny amin'ny hery ary tsilo dia rakitry ny vonin-raozy. Ahoana le fomba fiteny? Na dia misy rahona mainty aza dia misy masoandro mibalika, na dia misy fijaliana aza dia misy fifaliana. Mandritra ny fiainana vokatry ny fahotana ny ankabetsahany dia fahoriana Salamo 8:2 sy ny 1:2 sy ny 10 sy ny 12. 70 taona na 80 taona, nefa mandritra n'izany dia fahasasarana sy zavapoana. 70 taona eo na 80 taona ny faharetan'izany. Kanefa ao ambadik'izay 80 sy 70 taona izay misy mandrak'izay, izay omanin'Andriamanitra hitondra fahasambarana mandrak'izay ho antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia natolony tsy misy nanombinana ho antsika olombelona. Jaona 1:4-5. Andriamanitra dia fitiavana, tiantsika Andriamanitra. Laraintsika any an-danitra loharan'ny fiainana, loharan'ny fahasambarana, loharan'ny fiadanana, dia hanome antsika ny fiadanana. Dia rehefa nanome ny tso-drano any zanak'olombelona izy dia nataony hoe fiadanana nomeko anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, ny fanomeako anareo ny fiadanana. Zany no tian'Andriamanitra, hiadana isika, ho sambatra isika. Ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amintsika rehetra. Ivavaka isika. Misaotra Jesosy eo fa ianao ilay fiadanana, ianao ilay fiainana, ianao ilay fahasambarana, dia tianao mba ho sambatra, hiadana ny zanakao. Ampio zahay, omeo hery mba hanampinoana hitoky amin'izany teny fikasanao zany. Na dia eto amin'ity tany feno olana fahoriana ity aza dia hahatsapa sady ny fiadanana miaraka aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonoko ny vavaka. Amen.